Kingam-panahy nampitondrano loha teny hoe tany am-pianarana. Afaka pitson'iny tonga dia lasa izahay nandeha nibôtsy. Dia nindesinay ny sujet d'anglais dia nataonay tanaty sakosy. Tonga tany am-pianarana dia nanao correction ary dia nijerena tsara ny valin'ny opération sao dia hahazo 0 na koa hahazo bonification. Naneny lakolosy voalohany dia heverinay fa hoe efa récréation, kanjo mbola fanaovana vérification. Afaka kelikely tamin'izay tonga dia nozarainy ny fahinay. Tonga dia nijereko ny valin'ny opérationko. Hoay, nahazo 20/20 kay ny rédactionko. Naneny lakolosy fahaefatra dia samy nody daholo ny mpianatra rehetra. Ka tonga dia lasa zahay niazakazaka tamin'ny ray aman-dreninay. Nampiseho an'ilay valin'ny opération. Hoay, faly be mihitsy ireo fa nahazo 20/20 koa ilay rédaction. Teo avy hatrany tonga dia noentin'izy ireo tany a-bazary tao amin'ny atao hoe supermarché champion. Tonga dia novidin'ireo an'ilay hitsaka tena henjana indrindra tamin'izany fotoana izany, tsy inona akory fa ilay drogue piston. Ary tsy ilay piston valerina 2 millions de francs akory fa tamin'ilay 12 millions de francs. Raha ny papanay aloha dia tena mikarama ary ny mamanay koa dia tena malama. Ka tsy misy zavatra tsy voavidin'izy ireo akory, na ilay mahery io na amin'ilay mafana. Nosoratany izaho Patrick. Kingam-panahy nampitondrano loha teny hoe taona vaovao. Tena taona vaovao tokoa ity ny andro, kanefa dia tena maro ireo trangam-piseho izay ankoatran'ireo efa isan'andro. Koa ilaina isika ny manana ny fitandremana trano ary mivavaha foana mba ho tanteraka tokoa ny izany. Arakaraka mampisy ny fety manko no mampitombo ny fahotana, nefa araka ny mampiova ny taona koa no tokony mba hamafisina koa ny fibebahana. Fibebahana any amin'Andriamanitra no tiana holazaina, fa aza mba manaiky rebirebi ny devoly fotsiny ary aza mba mety ambakaina. Noho ny tonga tokoa ty ny taona dia raikitra ny hoe arahaba fa tratry ny taona. Tsy izany nefa no izy fa arabaina fa nahatratra ny taona. Ekena fa ny taona dia tena mandalo ary miaraka amin'ny lera. Fa raha ny faingam-pandeha ny mantsy dia tena tsy taitra tsy maika nefa tsy tara ary koa ho mamiadana ohatra ny nga cancer. Aza finaritra fotsiny mankalaza ny taona vaovao rehefa tonga, fa mba mahaiza mananatra trano sy manoro-hevitra amin'izay tokony atao amin'ireo kilonga. Vaovao tokoa teny taona, ka ao anatin'io ny
firarian-tsoany rehetra ary ny hirary soa foana sy ny maniry koa mba hihaona. Ka izay ilay teny hoe arabaina fa nahatratra ny taona. Mpanoratra izaho. Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe tena tia. Ny fitiavako anao dia tena zavatsoa ho anao satria tiako ianao. Ary ny fitiavanao ahy dia tena koa zavatsoa ho ahy satria ianao tia ahy. Izaho tsy andainga eto anatrehan'ny lanitra na koa hoe hamady-bainga aminao samyilay tompony lanitra. Eno aho, tiako ianao matoa izao manao an'izao. Fa tsy hoe ataoko kilalao na koa fanimbana anao. Fa porofony izany dia ny fanajako anao foana. Ary ohatra amin'izany ianao dia tsy terateram-poana. Fa raha ny fitiavako anao izao, eny fa raha ny fitiavako izao raha tena tsy pahinao dia tena malahelo mafy izaho. Kanefa dia sanatria dia mba izay no mba tena tianao. Nefa mino aho fa isika sy anao dia tsy mba hisy hifandao satria ilay tompony tompo no mitantana hatrany ny diantsika sy anao. Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe teny isan-karazany. Iray mba mahaiza mandray ka ilaina ny fikasana mba ho eo ankavanan'ny ray. Roa, ny fiainana tsy mila atao kitoatoa ka mitandrema mba tsy ho votsy-droa. Telo, ilaina tokoa ny fananana ny tsy ambaratelo. Efatra, eto ambony tany no ahitana ny fiainana maivana sy ny mavesatra. Dimy, aza mba mora kivy ny amin'ny fiainana ary aza mba lagilaginy. Enina, mba mivavaha ihany reny sao dia hanenina. Fito, ny olombelona dia ahitana karazany amin'ilay hoe maty mipito. Valo, voalazan'ny Baiboly mihitsy ny hoe tiavo ny fahavalo. Sivy, na inona ho any zava-miseho koa na inona koa ny zava-mitranga dia aza mora kivy. Ary folo, misy karazany roa tokoa ny lolo. Ao ny lolo manidina, biby, ary ao koa ny lolo nangatra. Na dia misy ary izany rehetra izany dia ilaina foana isika mba mahatahora an'Andriamanitra. Nosoratany izaho, Patrik. Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe teny soratra.
Teny soratra no ilazana ny teny iray izay raiketana tanteraka ao anatin'ny taratasy. Teny soratra tokoa satria ho hitanao foana ilay izy ary dia tena mangasiasy. Efa misy karazany maro izao ny fitaovana afaka ametrahana ny teny soratra rehetra. Fa raha ny teny fotsiny dia manidina fa ny soratra ihany no mitoetra. Izany hoe l'écriture reste, la parole s'envole. Koa rao izay tiana ambara, fa raha izao dia tonga dia hidevole. Ilaina ny teny rehetra mba ho raiketana tampisaka tanteraka ka ho lasa soratra. Ahalalahana tantara miafina sy misy izay raiketiny na amin'ny lafiny tsara io na koa amin'ilay mahampangoraka. Ny fitaovana maro lazaina eto no afaka mitahiry azy ary tena en sécurisé, toy ireo solosaina, carte MD, SD na koa ireo clé USB. Tsy ho ambanin-javatra koa ireo fitaovana maro samihafa toy ny compact disque na hoe CD. Koa aza mba misalasala ny mametraka ny teny soratra amin'izy ireny fa dia tena OK. Voatahiry tanteraka ny teny soratra ary dia tena amin'ny plasiny. Tena amin'ny plasiny mihitsy isan'andro, maraina, atoandro, hariva. Koa aza mba kobonina mihitsy ny hevitra raha misy any fa ho raiketana tanteraka ary atao anaty arsiva. Misy koa ny teny soratra izay arahin-tsary mihetsika amin'izay atao. Ka izany rehetra izany no ahitana teny, sary, soratra koa ary amin'izao fotoana izao. Ohatra ny hoe amin'izao fotoana izao ilay izy satria androany koa isika mbola mahita sy maheno azy. Ka izany no mahatsara ny teny atao soratra arahampeo sy arahan-tsary mihetsika na tsia nefa sady manala azy. Ka aza mba dikadika fatany fotsiny eny amin'ny solaitra be izany sy ireo karazana ardoazy. Ary ny farany dia arafitra tanteraka hatramin'ilay frazy. Sady tena marina ireo voalaza ireo fa tsy hoe akory vazivazy. Mpanoratra izaho, Patrick. Kingam-panahy nampitondrany loha teny hoe diavo ny tanindrazana. Diavo ny tanindrazanao tahaka ny tenanao, fa kosa izao tandremy ihany sao dia manao ny tsy fanao, ary samia mankatia mandrakizay ho doria. Ka sanatria misy ny tsy tia nefa dia ao ihany hatoria rehefa tonga ny fahoria. Koa aoka ho tonga saina amin'izay tsika malagasy, na zovy io na tsy mahay taratasy, fa kosa izao. Ary aoka mpafantaro sy ampahalalao amin'izay toerana misy anao momba n'izao, fa aza tao kilalao, fa aza kabariana mifangaro fotsiny ao amin'izay tsy tokony atao eran'izao tontolo izao. Eka, rehefa ny anay avao dia ny anay avao. Any amin'ny faritra simy iny misy anay raha mbola tsy fantanao. Izany dia tena zava-miharihary sy mampitanao, fa tsy hoe akory kabary ny foronina teto avao. Ary mbola tohizako ny resaka ary mbola tsy ho ajanoko. Izaho tsy hoe mampiresaka ary mbola tsy ho faranako. Fa raha i Madagasikara
dia tena misy foko mizarazara, any andrefana, any atsimo, any atsinanana ary any avaratra. Omeko ohatr'iray ao ny antavaratra. Samy manana ny tanindrazany daholo fa tsy misy mifangalatra. Miariary izany raha mbola eto ambony tany, koa samy miaro ny azy raha mbola misy ny mifanambany. Kanefa aoko tadidio fa raha isika malagasy raha mbola misy ny fanarasy dia ho fatifaty foana raha ny fari-piainana amin'izao fotoana. Ny aina dia tsy mba roa fa raha ny aina dia tokana ihany, ka sanatria sao dia voa mba mitandrema tsy misy ohatra izany. Fa isika malagasy dia aoka foana tadidio fa tsy maintsy mbola tratra ireo mpanao ratsy, ary tena angasiasy ary mety ho lasa pilifasy ka lasa pasipasy, ka izay vao tena ratsy. Ary izany daholo ny hozy mba hoaka, na olon-tsotra io na olo-mpisotrotoaka. Fa ny mpanao ratsy dia tsy maintsy mbola ho tratra, na zovy io na zovy io, na dia miseho azy sanganasany be tratra. Ka tena ho vonondry zalahy ary tena haradratra. Tsy vitan'izany anefa fa vao maika tena ho voalatsalatsa. Mafy tokoa izany ary tena mampahaontsa. Nefa dia atao ahoana moa fa ny olona rehetra dia efa samby rombotra. Tsy misy azo ataony amin'izany, kanefa ny ao amin'ny boky ny mpaminany dia tsy mba mankasitraka an'izany. Ary didy fahafiry moa izay ao anatin'ny didy folo, ny hoe aza mba mamono olo, ka izay vao maika hanenina ary tena ho ratsy kolokolo sy ho potipotika ary koa ho torotoro. Nosoratany izaho Patrick. Kingam-panahy nampitondrano no teny hoe tifitra ara-tsaina, tifitra ara-tsaina. Tonga dia ho lazaiko aminao ilay zavatra tena misy amin'izao fotoana izao, tena zavatra tena marina ary dia teny azo ho fantarina. Ny mpisoloky, ny mpamory hetra sy ireo mpanao ratsy rehetra dia mbola misy foana ny tafavoaka avy ao am-ponja. Tsy hoe tafavoaka amin'ny fotoana sy amin'ilay lera, fa dia natao risoriso sy amin'ilay averafera. Raha misy ny famaliana dia somary azerazera, fa raha vao vita ny famaliana dia tsy misy mita veravera. Fa raha resaka politika ity indray dia ohatrany hoe milamina, ka izay koa no atao fitifirana sy ilay frappe de crâne. Ka ho an'ireo olona tsy vanombanina no tena manimba ny fiarahamonina. Fangahy ity rehefa tena manakaja dia tena manalikalika sy tsy manaja. Ekeko fa ny omby mahia dia tsy ilay lafiny namany, fa ny azy ireo kosa dia tena efa ny hoarany.
ka tsy hisy hanaiky an'izany, na dia ianareo aza no tena hiseho be vinany. Ary dia hoento any ny toetra ratsinareo ka ataovy anaty vilany. Sarony soamantsara avy eo sy ampangotrangotra tsy misy ohatra izany. Fa raha izay tokoa no mahazo dia tena tsy hisy hitomany, satria ianareo ilay tsisy fanajana ka leo amin'izay mba hanany ihany. Fitifirana sy frappe de crâne natao ho an'ireo olona tsy vanombanina, tsy te hahalala mihitsy an'ireo izay tsy hinan-kanina, fa ny vamoman'izy ireny mantsy dia efa ropilanina. Dia faly fotsiny mitsidina any ambony any, ary dia tena tsy te halala mihitsy ny ety ambony tany. Fa raha ny fanirian'izy ireny dia ho rarahany arimbilany avy any. Taloha re izany fa tsy izao intsony ka tsy hisy hanaiky an'izany. Koa mitandrema amin'izay sao tamtamana farimana. Mpanoratra izaho Patrik. Kingam-panahy nampitondrany lo teny hoe toetra ara-pitia. Ilay endrika sariaka ka dia tena magnifika, azo lazaina tsara bika no sady koa mampitsiriritra. Ny fitiavana raha mahery tsy hirodana izany velively, fa raha ny fitia kosa raha malemy dia raisina toy ny hoe tsy mbola vita bateny. Aza misalasala ny manome fitia, ary mahaiza mizara fa aza atao toy ny ambany faladia. Ny fitiavana nefa tsy atao kilalao, koa mba mandiniha ihany ny amin'ny tokony atao. Raha ny fahatsarana dia tena mila tandrovana, ka mba arahina fomba famindra tsara ary koa tomombana. Tsy voatery fitaka nefa ny hatsaran-tarehy, dia hoe zava-poana koa ny hatsaram-bika, fa aza mba atao fotsiny ilay toe-tsaina mampiome, ary mazava ho azy fa ho tsara hatrany ny zava-bita. Misy koa nefa ny hoe izay tianao ihany no tsara. Ekena nefa izany fa tsy ilaina ny fanambanana, fa ny toetrany tsirairay no mba tena dinio tsara. Toetra ara-pitia. Mpanoratra izaho Patrik. Kingam-panahy nampitondrany lo teny hoe toro sy anatra, na fananarana inona sa inona koa no mahatonga ny fananarana. Kanefa izao no mba teniko aminao,
ino no hitadiavanao ahy? Ino tonga dia ambarao ahy? Fa tena tsy kopy aho. Kanefa ho aho izao no mba teniko aminao. Sao dia resaka mahasositra, ohatra resaka mampandositra, ary mba resaka marina no lazaina fa izaho aza mba andangaina, satria mba anisany olona tena manan-tsaina. Ary tandremo sao dia mba hiditra amin'ny fiainako. Ny anao no hitaraino, izay ny anahy vao hitarainako. Ka amin'izay dia samby voabaiko. Rehefa miresaka ianao dia ataovy mazava tsara, fa aza hodikodina mihodina ohatra ny radara. Ka marina raha tsy tena ataon'olona tena laza-dala, ary avadio impito koa ny lela vao miteny, sao dia hiteniteny foana ny teny tsy fiteny. Ka marina raha tsy tena lasa hiafarana amin'ny ompareny. Ka izay ho ilay izy dia mba mitongava saina, fa aza malahelo dia aza mitaraina, fa tsy maintsy misy foana ny fananarana aran-tsaina. Fananarana tena tsara no atoroko aminao, sanatria akory tsy hoe tsy fitiavana anao, fa dia tena fanavotana anao. Ary fananarana mampivoatra izany raha tsy fantanao, fa tsy hoe akory tavelavela fotsiny amin'izao raha ohatra izy ka tena ampiasainao. Ary dia toetra ohatran'izany koa no mahatonga ny fananarana, kanefa misy ihany no tsy lahitra mibala ny fananarana, ka ny hafaran'izy ireny dia tena tsy mba ho tafarina. Ary amin'izay dia mety hangaroka koa mahita an'ireo izay ho tafarina. Mpanoratra izaho, Patrik. Kingam-panahy nampitondrano teny hoe tsy fakavady. Ao anatin'ny fiarahan'olon-droa maharitra no hahalalana ny toetra ny sasany izay ao anatiny. Ao anatin'ny fiarahan'olon-droa maharitra ho no hahalalana ny toetra ny sasan-tsasany izay ao anatiny. Fa ny tanjona koa moa dia ny hahafantarana izay tena voatoatiny. Misy tokoa anefa ireo lahy na vavy izay tena tsy mba fahakataranaka, ary tsy mba fahakavady mihitsy, satria dia tena misy tokoa ny mampibanaka. Rehefa fotoana tsy fankahitana dia tena misy ny manao hadalana. Azo lazaina tena efa draharaha, satria efa iraha malala izany fa dia tena fahotana. Ny sasany indray moa dia tena ahitana porofo eo amin'ny vatany, kanefa dia mbola laviny ihany izany, ary tena ataony somary tsy tsapany. Raha io toetra io dia tsy dia mifidy karazana, na mitovy na tsy mitovy, nefa dia misy ihany ny mampiavaka izany, satria dia misy ny hevitra anao toy ny ovy. Ataony salany ny ovy tokoa, satria manaboribory ny saina tena ho ambany, nefa dia tsy olona manao hoana no mety hahavitan'io mba tsy ilazako azy hoe fahatany.
mba miova ary miala amin'ny toetra ratsy fa tsy mahafaty, fa dia aza mihevitra fotsiny hoe tena milamina ny olona miaraka aminao ka dia raisina toy ny hoe paokaty. Fahasambarina ny anao raha mbola mahazo feim-potoana toy izao, ary mba hahalalanao ny fiovana izay tokony atao sy hahatsapahanao raha mbola eto amin'izao tontolo izao. Ka ny hafatra ho an'ny lahy sy vavy aza dia mbola mirosony amin'ny hoe manambady, fa raha ny toetra mbola ratsy dia samia mbola mipiripirina, fa raha ohatr'izay dia tena tsy fakataranaka ary koa tsy fakavady. Mpanoratra izaho, Patrick.